Ohatra ny fiverenan'ny orana dia tafakatra hatrany amin'ny 5 degré Celsius amin'izao fotoana izao. Ny maripana eto andrenivohitra no isika mbola ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra moa no isan'ny mbola mahatonga izay fiovaovan'ny toetrandro izay. Raha ny nambara ny avy eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetrandro kosa. Fa mahakasika indray kosa ny sosialy 920 isanjato ny malagasy no mbola tsy mahazo rano fisotro madio. Ny 250 isanjato ny malagasy no manao maloto akalama manjana isan'ny tafiditra indrindra moa ao anatin'ny etsika ao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny rano izay tanterahana rampitso 20 martsa ny etsika iray mahakasika indrindra izay fanadihadiana izay fivirinana ampahafantarana ny izay tontolony tsy fahazahoan'ny malagasy rano fisotro madio izay. Manasanao ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany santaritsika ao anatin'ny lafiny ara-tsosialy izany fampahalalam-baovao izany manoloana ny fitombon'ny fanafiana amin'ny tambasy saika manerana ny nosy tatoato dia entina amintsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary ampatsahivina moa ireo laharana antso antarby ahafahana miantso vonjimaika an'ireo mpitandro ny filaminana. Ravaka Andriamanalina mitondra ny anjindiny vaovao eo amin'ny sariny Stéphane Razafy Manjemby. Anafainganana ny famonjena ataon'ny mpitandro filaminana dia misy ny laharana maitso azoana azy ireo ka toy izao manaraka izao ny an'ny polisy pirenena sy ireo hery vonjitaitra ao aminy dia ny laharana 017 ho an'ny UIR 034 05 517 22 na 034 05 998 26 ho an'ny SAG 034 05 998 48 na ny 034 07 517 10 ho an'ny UZI 034 84 398 50 na 034 05 517 21 na 034 05 998 89. Aorian'ny fahazona antso vonjy dia mandray andraikitra amin'ny famonjena avy hatrany polisy pirenena saingy misy ireo antony mahataraiky ny famonjena izay tsy miankina amin'ny polisy pirenena. Ny antony mahatonga ny mpitandro filaminana saika tratra oriana na hoe tara zany rehefa misy fanafiana dia ny reto antony reto. Taloha zany ny mpanafika dia matetika any amin'ny 10 alina 20 alina malalaka miarabe. Fa tatoato zany zao ny ataondry zareo amin'ilay fotoana mabe fitohanan'ny fifamoivoizana. Ohatra hoe amin'ny enina sasany amin'ny 7. Raha tsy andray ohatra koa afa-tsy le teny akadin-dramamy ohatra amin'ny 7 latsaka izy no manao ao anatin'ny fitohana fifamoivoizana mihitsy. Azo ny antoka zany fa raha miantso mpitandro filaminana ilay olona voatafika dia tsy maintsy ho tara. Zay antony anankiray. Ny antony faharoa dia ilay olona mihitsy no mahatara mpitandro filaminana. Izahay teto amin'ny polisy pirenena dia efa namerimberina foana hoe tonga dia ampidiro anatin'ny telefoninareo ny laharam-mpitandro filaminana. Fa misy ny havany no antsony dia le havany indray no miantso mpitandro filaminana. Efa nisy mihitsy ary zany hoe havany any Mazunga no antsony nefa izy aty Antananarivo no voatafika. Dia le havany indray no miantso ny mpitandro filaminana. Dia hitantsika fo anatin'izay findrafindrany miantso zay dia efa misy ny fahatarana. Ny zava-misy fahatelo dia izao, rehefa tonga ny mpanafika dia nitapahany avy hatrany ny fifandraisan'ilay olona voatafika amin'ny ety ivelany zany hoe ahorony daholo ny telefonina. Dia tsy afaka miantso le olona raha tsy efa lasa ireo mpanafika satria tsy misy telefonina intsony. Ny laharana maitso 119 kosa no ahazoana ny gendarmerie pirenena. Miara-miasa akaiky kosa ny polisy pirenena ny gendarmerie pirenena ary ny tafika akora misy ny antso vonjy voarain'ny polisy pirenena na ny gendarmerie pirenena ka tsy ao anatin'ny fiarbadidiny dia izy ireo ihany no mifampandre mba hanafainganana ny famonjena. Amin'ny ankapobeny ny mahazatra antsika dia hoe rehefa tanan-dehibe dia ny polisy ary rehefa faritra ivelan'ny tanan-dehibe dia ny gendarme. Marina zany fa ny tena izy amin'izao fotoana izao dia efa misy ny fiaraha-miasa eo amin'ny hery telotota dia ny polisy pirenena, gendarmerie pirenena ary ny tafika. Amin'ny secteur eto Antananarivo dia voazara misy hoe ny polisy, misy hoe ny gendarme, saingy tsy miandry amin'izany mihitsy ny mpitandro filaminana rehefa maheno fa hitanareo fa matetika dia miara-tonga ny gendarme sy ny polisy. Ary raha ohatra maheno ny gendarme ka any amin'ny secteur ny polisy
dia gendarme zay maheno-dray mampandray an'ilay polisy tompony secteur. Ny olona ao amin'ny faritra ihany koa dia efa mahafantatra hoe iza no akaiky anay kokoa na iza no misana anay rehefa misy zavatra miseho. Efa mahafantatra hoe eo Analamahitsy ianao akaikaiky ny komisariat dia mazava ho azy fa ny komisariat ao Analamahitsy zany no akaiky anao kokoa. Dia raha eny Alasora anao dia fantatrinao fa ny gendarme no akaiky anao kokoa. Dia fantatry ny olona zany ny tokony antsony amin'izay fa mandeha ary miasa ahitambokatra io laharana maitso 119 ny gendarmerie-pirenena io. Olana ary mahatonga ny tambazotra mpifandraisana ho feno indraindray amin'ireo laharana maitso ireo ny fisian'ireo olona manany ihany na manompa mihitsy aza mpitandro filaminana. Nisy 10,000 ny antso voaray amin'ireo laharana maitso mpitandro filaminana mantsy no manao izany. Namafisiny gendarmerie-pirenena fa nahitana vokatra tokoa ny fampiasana ny laharana maitso 119 indrindra tamin'ny ady tamin'ny alatromby tany atsimo. Manerana ny Madagasikara mahazo 119 ary anisany nahita-pambeazana zany tamin'ny ady amin'ny alatromby. Any Panarahana dy zany ny vokon'olona dia miantso ny zandary amin'ny 119 dia tonga aingana ny gendarmerie izay manakaiky ny toerana io. Zay zany raha tany atsimo fotsiny aloha tany amin'ny faritra Amboasary atsimo zany dia mazana amin'izao fotoan'izao dia efa tena fantatry ny olona io numéro 119. Antso ataon'ny mpitandro filaminana ary ny fampandrenesana azy ireo raha vantany vao misy ny tranga fanafiana na tranga miampiaya ary tsy voatery ireo niaram-boana fa ireo olona mipetraka manodidina ny trano miaram-voana dia entanina amin'izany koa.